anay mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana RHEFI Androndrakely ny manolotra ny araba ho anareo rehetra zay efa iopoditra fahitalavitra amin'ny androandroany ity. Arabay ianareo ary irariana sosady mba ho fiainana mety ny fiainanareo androany. Ny tompany atatiaraka izany. Andao hivavaka isika ka metraka an'izao fandarin'izao eo an-tanan'ny tompo. Tompo-Andriamanitra tsy to. La izy atrizayko mandrakizay. Miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay, mamindrafo aminay ianao, ary taio zao fandarana izao. Indrindrindrindra fa ny fiderana zay ataonay sy ny teny zay ambara amin'ny mpanomponao. Mba tena amelombelona ny fanahinay, hitondra aina vaovao anay, ary hitondra famonjena sy fanafahana ho anay. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Eny tompoko. Andotsika hiaraka hitera an'Andriamanitra. Mahafinaritra mitera an'Andriamanitra, mahafinaritra mame voninahitra Andriamanitra amin'ny alalana fanaovana hira. Ary tsy hoe mahafinaritra fotsiny na maha olona antsika, fa tena sitraka Andriamanitra. Ary ao anaty fiderana dia raha nitako anaty Baiboly dia mitsantsehatra Andriamanitra, tena mitsantsehatra mitondra fahasoavana be. Ka dia hiaraka hidera samy voninahitra an'Andriamanitra isika rehetra. Dia aorina fiderana an'Andriamanitra dia iroso hitondra ten'Andriamanitra aminareo ao, ka ny ten'Andriamanitra ambarako androany dia ten'Andriamanitra mikasika any amin'ny osa sy fanaratsy. Horesako rehefa avy eo momba izany, ka dia samy hotain'Andriamanitra avokoa isika rera tompoko. Mirasoa, mira fahasoavana. Ndaotsika hisaotra an' Jesosy. Ao fahafainy tananao dia hisaotra Jesosy hoe misaotra Jesosy ny amin'izany famonjenao zany. Misaotra Jesosy ny amin'izany fitiavanao zany. Satria tsy toy izao izahay raha tsy noho ianao dia ho anao ny dera, ho anao ny ady, ho anao ny voninahitra. Dia ndao hiarahira hoe misaotra, misaotra, lehibe fitiavanao, lehibe fitiavanao. Anao tena hifantoka tanteraka ary hira amin'izany amin'ny fonao rehetra. Fa tena tianao loatra Jesosy. Nanolotra ny tsara indrindra ho anao Jesosy. Dia metrika ny saorana izy amin'ny fonao rehetra. Dia ambarao ihany misaotra, 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 misaotra. Zany mihitsy Jesosy a. Misaotra. Eram-po eran-tsaina. Tsy fombafoba na fahazarana. Tsy tony hatramin'izay. Fa resy lahatra izay ny amin'ny fitiavanao dia hira hoe misaotra, 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 misaotra Jesosy io. Saintsaina anie zany fahatsarany Jesosy zany e. Saintsaina zany zavatra nataony teo amin'ny fitiainanao zany. Dia tena hoe ianao ilay tsy mendrika indrindra, izao ilay tsy mendrika indrindra, nefa nanolona ny aina. Tena mendrika loatra izy raha omena fisaorana. Halleluja. Jesosy io. Rehetra izahay androany amin'ny fona rehetra dia hankasitraka anao. Amen. Rehefa mihevitra amin'ny fahatsaranao sy ny fisianao isan'andro. Rehefa mihevitra amin'ny fahatsaranao sy ny fisianao isan'andro. Fa tsy mendrika akory izahay nandray zany fitiavana. Raha fahotanay dia tsy mendrika akory. Fa mankasitraka Jesosy a ny amin'ny fiantranao anay sy ny famindramponao izay lehibe tokoa sy takatry ny sainay. Tompo izahay androany hira amin'ny fanahy, ka hilaza mafy hoe misaotra Jesosy a. Misaotra, misaotra
dia tsy mendrika koa Jesosy ny anatona famasinanao fa no zavatra nataonao anay tamin'ny asofijaliana dia lasa afaka izahay manatona ny seza fiandriananao amin'ny fasahiana. Amen. Afaka mihira ho anao izahay androany. Amen. tsapanao fa tsisy ty mihoatra anao Jesosy, tsisy ty anao mihoatra anao Jesosy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia hoe mamony aina ho an'ny sakaizana dia lazao amin'ny fonao rehetra izany hoe misaotra Jesosy. Aza atao fahazahana, aza atao ohatran'efa nataonao hatramin'izay fa tena atao fisaorana mivoaka avy ao am-ponao mihitsy. Halleluja. Mafy fiangonana amin'izao ataovy tena tsapan'i Jesosy mihitsy hoe tena mankasitraka ianao ny amin'izany famonjeny izany. Amen. Jesosy eo jereo ny olonao androany dia tena feno fankasitrahana, tena hoe resy lahatra ny amin'ny fitiavanao dia amin'ny fony rehetra Jesosy tena misaotra anao. Halleluja. Misaotra Jesosy Jesosy dia raina ny tompandriamanitra misaotra azy isika fa manana anty fandarana ity ahafahana mana zavatsara amin'ny olon'Andriamanitra rehetra mikasika ny amin'ny ozona sy ny fanaratsy. Zao matsy maro amin'ny olon'Andriamanitra, za tsy miteny hoe ny olon'izao tontolo zao, fa maro amin'ny olon'Andriamanitra, maro amin'ny kristianina no manamaivana ny fisiny, manamaivana ny fisin'ny ozona sy ny fanaratsy. Ary misy aza mihevitra ny ozona sy ny fanaratsy
otony tsy misy mihitsy aza. Tompoko tena misy ny osina sy ny fanaratsy satria ny baiboly ety an-taniko ity no manambara ny fisiny hatramin'ny androny Adama sy Eva, zany hoe nanomboka tamin'ny fotoana zay nalavany Adama sy Eva zay nisarany tamin'Andriamanitra, nanomboka teo no nisy ny ozina sy ny fanaratsy, nisy ny ozina sy fanaratsy zay niasa teto ambony tany ity, ary hatramin'izao vaninandro misy atsika zao de mbola misy foana ny ozina sy ny fanaratsy zay miasa eto ambony ty tany diavintsika ety. Ary ny ozina sy ny fanaratsy riavana azavako aminareo no tena fototry ny olana tsy evahana mihitsy na miakaviana miakavanana, fototry ny olana tsy evahana eo amin'ny fiainan'ny olona velona eto ambonin'ny tany. Amin'ny karazany moa ny ozina sy ny fanaratsy zay miasa amin'izao vaninandro misy atsika izao. Iray am'ireo io ny ozina sy ny fanaratsy mpanao sakana. Araky anarany zany ny manao sakana amin'izay zavatra rehetra ataon'ny olona no tena manavanana azy, ary idiriny avokoa ny lafin-javatra rehetra na amin'ny lafininona io na amin'ny lafininona io. Ary zay sendra azy de ataony manana olana mandramaty, zay ngamba no manazava azy kokoa. Ohatra amin'izany lay nambarako tamin'ny heriny mikasika ny nahazo an-kaina, araka voalasan'ny baiboly fa hovakiko rehefa avy eo moa zany lay andiny-tsoratra masina fa tonga teo amin'ny kaina ny ozina sy ny fanaratsy tsy mahavelo tena. Zay zany le karazana ozina sy fanaratsy anankiray zay miasa eto ambonin'ny tany, ozina tsy mahavelo tena. Efa nambarako tamin'ny heriny zany. No zany nataiza no nisy an-kaina, ary na inona asa fivelomana zay ataony dia teo foana ny mpanao sakana mba ahatonga an-kaina tsy ahomby mihitsy ary tsy ahomby mandramaty. Vakitsika amin'izay ny amin'ny baiboly ato amin'ny Genesis 4 de vakitsika ny 15 ka hatramin'ny 20. Arao tsara ivoasoratra io tompoko. Aloha Jehova tamin'ny Kaina, aiza bela rahalahinao, aiza izy? Fa hoy izy, ho Kaina, asa moa mpitandrina ny rahalako vao. Zay no navaliny. Kanefa Andriamanitra avy any an-danitra de nahita ny zavatra nitranga tety ambony tany. Fa niny nantany Andriamanitra mba hafantaran'Andriamanitra hoe atraiza ny tena fatsoran'ity lehilahy ity, atraiza. De namaly moa izy hoe asa moa mpitandrina ny rahalako vao. De hoy Andriamanitra, inona no nataonao? Hitako, inona no nataonao? Ny feon'ny rany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. 15 vokatra zany, hoy Andriamanitra, ary ankehitriny dia voaozina ianao, hiala amin'ny tany ho nenana. Zay ny vava itelina ny rano rahalahinao naratsaka ny tananao. Raha miasa ny tany ianao, ohatra mamboly na miopy, tsy mahavokatra ho anao ntsony izy, afa ny teo aloha namokatra ianao. Fa manomboka izao no ty ozina mitotona aminao ity dia tsy hamokatra ho anao ntsony izy, ho mpanjenjena sy pirendreny eny ambony tany ianao. Riavana malala, maro amin'ny olona no manana fianataka zany amin'izao vaninandro zao. Enina dia efa toka ho amin'ny Jesosy aza izy, toka amin'ny Jesosy le olona, efa manana Jesosy velona atao anaty le olona, de mbola misedra fiainana takizay hita teo amin'ny kaina izay.
voalaza amin'ny baiboly fa Andriamanitra mihitsy no teny tsy amokatra tahaka ny te olo intsony ianao na inona fahaizanao na inona akinganao na inona fomba ataonao fa tonga aminao ny osina tsy mahavelo tena natao tsy havelona ny tenanao intsony ianao ka naiza toerana alianao na fomba manahoana ny etsika ataonao dia misy foana ny mpanao sakana zay zany no nambaran'Andriamanitra tamin'ny Kaina tsy mahavelo tena arabaky teny ny maro amin'ny olona amin'izao vaninandro misy atsika izao tsy mety mahita asa ho fameloma-tena na dia manana fahaizana sy diplôma tsara aza izy mametraka dossier atsy mametraka dossier eroa izy mba ahitany asa fa tsy misy mandray zava-misy zany ry havana ary tsy hoe ao anatin'ny volana vitsivitsy no seholy zany fa maro no efa niaina tamin'ny fiaina tak'izany amataonany mihitsy misy lehilahy anankiray zay ary fantatro tonga tao amin'ny braoko tao izy olona vita fianarana tany ampitan-dranomasina nahazo diplôma be tany ampitan-dranomasina tao la Frantsa mihitsy mana doctorat izy tao la Frantsa nazona zany fa mandraky tiany androany efa fitopolo taona latsaka ihany izy fatarainy tamiko tao birao fa tsy mbola nahita asa namelomana ny tenany mihitsy izy de lasa malahelo be izy fa ataon'ny vady aman-janany tsinitsinina ataon'ny olona tsinitsinina lazain'ny olona fa akolambohatra fotsiny tsy mampidi-bola fa menikany fotsiny tena lasa oro ny fony mieritreritra zany zavatra manjo azy izany eny na de fa nanolotra ny tenany toy ny andevo sy boto azy ny olona zay misy an'ity oza tsy mahavelo tena arahany oza sy fanaratsy mpanao sakana na de fa manolo tena toy ny andevo sy boto aza izy de tsy mbola misy mandray ihany ny oza sy ny fanaratsy mpanao sakana no fototra zany rehetrarehetra ny riavana tsaroko le teny ao amin'ny baiboly ao amin'ny boky Deutéronomie toko fahavalamboroapolo andiva valambempolo ary tsara voasoratra io de oka vaketsika tapany faharoa am'le baiboly ato amin'ny Deutéronomie toko fahavalamboroapolo andiva valambempolo tapany faharoa dia ivary tena ho andevolahy sy ho andevavy any amin'ny fahavalonareo ianareo nefa tsy isy mpividy enjana inge zany ry havany enjana inge zany mafy inge mifisehony zavatra any eo amin'ny fiainany ary ny zavatratrapa aza de izao hatramin'ny asa tena ataon'le olona dia asian'lay oza sy fanaratsy sakana foana mba atonga an'le olona tsy ahavelo tena mihitsy ohatra raha miompy le olona de sakanany mba tsy havanina tadiavany hevitra mba tsy havanina raha mamboly le olona sakanany mba tsy hamokatra tadiavany hevitra mba tsy hamokatra raha varitra le olona sakanany mba tsisy vidy ao amin'le olona no miady varitra fa eo akaikeo le olona any mitoerakafa le olona no mividy mietana ry havanao raha mbola eo ny ozina mpanao sy fanaratsy mpanao sakana de za fiaina tataka za foana no mitranga misy te zay ao anatyty baiboly ety tsaroko voasoratra ato amin'ny Deutéronomie toko fahavalamboroapolo de zao no voalaza Deutéronomie toko fahavalamboroapolo andivo fatelamboroapolo fakeo aro varana ny lanitra eo ambony lohanao aro viny tany eo ambaninao misy tona zany zao ianao satria olony Andriamanitra satria efa nateraka Andriamanitra nateraka tao amin'i Jesosy de mba mahatsapa tena hoe maninona moa raha ohatra ka andeha vavaka amin'Andriamanitra
hitondra zao olana izao eo amin'Andriamanitra dia mivavaka ianao fa no le ozina sy le fanaratsy mpanao sakana dia tsy tonga any an-danitra any amin'Andriamanitra kory ny vavaka ataonao satria misy manao sakana eo ambony eo. Inona sakana? Arovarana ozy izy ny lanitra eo ambony lohanao. Dia raha manao hetsika indray ianao eto ambony tany ity araka ny fanambarako teo hoe anao asa fambolena, anao asa fipina, anao asa varotra, dia inona indray mitranga? Arovy ny tany eo ambaninao. Zany hoe tsy avelan'ilay ozana sy ilay fanaratsy mpanao sakana ho tonga amin'ny fombiazana sy ho tafita zany ianao. Zany rehefa ny zavatra misy amin'izao vaninandro ianantsika izao. Indraindray aza misy fotoana tena lasa saina sy lasa eritreritra ianao hoe ny olona tsy mpivavaka, ny olona tsy mandraran'Andriamanitra ery, izy indray ty no hitako fa manana fiainana mandroso tsara, manana fiainana vanina, tena hoe mahavelona azy ny asa ataony. Tahaka ny rano zao ohatrany hoe asa tsotsotra nataony nefa dia jerevo fa nazo tokotany, na vita trano, nazo moto, nazo fiara mihitsy azy. Fa izao ty mba mpino kristiana ihany, mba tena mpivavaka be ihany, mba tena olon'Andriamanitra ihany, fa dia tsy misy mangirana mandrika ankehitriny ny fiainako. Ndraindray lasa saina sy lasa eritreritra tak'izany ny mpino kristiana sasany, mpivavaka sasany. Lizy nge riavana ka normal le io tsy mampivavaka mpivavaka, tsy mahakristiana fa raha ohatra ka tsy mbola tapaka le ozina zay mpanao sakana teo aminao, ary raha ohatra ka tsy mbola voaroka le fanaratsy karaza le mpanao sakana teo aminao zay nolovanao avy any amin'ny ray aman-drenao na vary amin'ny razambenao tany, na tsy haiko ko se fotra na faninitra teo aminao, dia ho tantara tsy miova ny fiainanao. Ny teo ihany ny teo, tantara tsy miova ny teo ihany ny teo, fa ho voasakana foana zavatra rehetra taonao mba atonganao tsy ho lasa lavitra, fa ho tako zao iainanao zao foana ny fiainanao. Ary ny tena loza aza dia ity, mba tonganao ho lasa olona ory sy mijaly indrindra ary mahantra be, dia ataony mijabaka any amin'ny lalana tsy tokony andehananao mihitsy ianao, ataony mijabaka. Zany maharatsy toetra ny ozatsiny ny fanaratsy mpanao sakana. Ianao mieritreritra hoe tena mba iny kosa mba nete, inona ny atosiny ho amin'ny lalana manahoany ianao? Ohatra zao ny zava-misy, tsy mandinika tsara ianao, tsy mba mitondra mbavaka akory ianao, na avy amin'Andriamanitra ilay hevitra ao anatin'ny sainao, na tsy avy amin'Andriamanitra, tsy mantany ny fanahy masina akory ianao, fa vetrany dia manapa-kevitra hoe andeha aho indram-bola manolona, andeha aho indram-bola ny ambanky, dia ampiasa ny vola io aho, fa zareo atsananina ono rehefa nindram-bola tany ambanky ka nahazo, dia io fiainana mety io fiainana manjary io. Ahoana re zany fomba azahoako vola any ambanky na azahoako vola any aman'olona ho ampiasaiko, fa hitako fa zay sisa no lalana farany atafitany fiainako. Dia miroso tokoa izy, zay le temitery aloha hoe tsy mba mandinika tsara hoe tokony roso viasa tsy tokony roso, tsy mba mitondra mambavaka nefa ianao mba mpino kristiana ihany, ianao mba olon'Andriamanitra ihany, mba mitondra mambavaka hoe avy amin'Andriamanitra ve zay hevitra tonga ao an-tsaiko sao sa tsia, tsy mba mantany nitaridala ny fanahy masina akory ianao hoe atraizany no hitany fanahy masina tokony roso vea satsia. Dia zay mahatonga amiteny hoe matetika ny oza sy fanaratsy dia mampijabaka olona mba andehanany any amin'ny lalana tsy izy, satria ny tiny rehefa mandeha ny andro, mandeha ny volana, mandeha ny taona, dia ataony lasa oro kokoa ianao, ataony mijaly kokoa ianao, ary ataony fara zay mahantra be. Zany ny asa
ataon'ny fanahy ratsy sy ny ozina mpanao sakana de vetivety maso vola ianao de hoe iny mba nety kosa tsy tena tsy sairana mihitsy tonga de nazo vola tako zao nazo vola tako zao de rehefa azo le vola de inona ho ianao miseho nampiasaina le vola fa tsy nahazo tombony araka ny kajikajiny izy de fa fantatrao sady ny olana aterak'izay tsy nahazo tombony araka ny kajikajiny izy ary hatramin'ny renim-bola azy lany fongana tsy hay hoe natao inona tsy hoe lany tamin'inona fa de tsy eo an-tanany intsony ny volany ramina nefa amin'io nany de tsy maintsy efaina tsy maintsy averina vokany ny tombondray ny fahoriana sy ny fijaliana teo am'le olona teo aloha zay nataony nandamoka zay nataony matekarany zay nataony tsy nisy nety fa tamin'tindray mandeha tindray de ny tombo ny herin'ilay olana lasa nisy fahoriana sy fijaliana be tao anatiny ary niakatra ambomboko koa ny herin'ny fantrana zay niasa ao aminy sy ao amin'ny tokantranony ry havanao ianareo zay mahita sy mandre ahy ny ozina sy ny fanaratsy le karazany mpanao sakana mba tonga ny fiainanao mba tonga anao tsy avely tena no ao ambadika zany rehetrarehetra izany zay efitra tsara ary mety amaolona anao dia sakana daholo mba andamoka sy matekarany ary mba tsy ety na ihany koa sokafany mba hisarinanao hijabaka any amin'ny lalana tsy tokony hidirana ry havanao dinio tompoky ny mombanao fantaro ny zavatra efa niainanao hatramin'izay araka ny teny ataoko hidirany ozina sy ny fanaratsy mpanao sakana daholo amin'ny lafin-javatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona raha ohatra ka mbola eo aminao izy ny vaolana angambany no atoroko anao androany vaolana voalohany amafisy tompoko ny kontranao amin'Andriamanitra amin'ny alalany finonao an Jesosy amafisy zany ataovy manana antoka foana ianao fa Jesosy de mbola ao anatinao tsy niala tao anatinao fa na dia tao anatin'ny olana amin'ny karazany azy ianao dia ainao no niazona Jesosy mba tsy alo anatinao ainao ihany koa no niazona Jesosy mba tonga anao tsy voatosika hiala aminy zay zany ny lehibe voalohany indrindra faharoa dinio sy fitory akaiky tantara-piainanao sola ka ozina tokoa no fototra zao olana mazonao zao na hoe fanaratsy mbola tavela aminao no ao ambadiko zao zavatra mitrango amin'ny fiainanao zao raha zay mantsy ny marina dia tsy maintsy tapahana ny ozina ary foanana zavatra ratsy zay fanetiny teo aminao tsy maintsy roana ny fanaratsy tsy maintsy avoaka ny fanaratsy ary esorina miaraka amin'izay ihany koa reo zavatra ratsy zay fanetiny teo amin'ny fiainanao zay ny dinana faharoa ary anisany veliko hoe tena lehibe indrisa nefa fa ny akamaroan'ny vavaka ny akamaroan'ny olon'Andriamanitra tsy dia miraika amin'izay loatra tsy dia mirona amin'izay loatra ny sainy sy ny eritreritany voaingana zao tafahoana tamina tovavy anankiray tovavy zay tao hoe tena disy fanantenana sady raha vo roso tamin'ny lala fitiavana tonga de disy fanantenana rano maso tsy hay foanana no ny anjato amin'ny fiainana de rehefa resaka elaela teo zahay resaka elaela teo zany vao fantatry hoe asafady ranabavy asafady tsy lay olona niaraka taminao ny ratsy fa le ozina tato aminao le fanaratsy tato aminao le manao sakana mba tonga anao tsy avalina tokantrano tsy ho tafarosa fanambadiana no fototro problema nareo de rehefa tantara zany
dia henoko tamin'ny ray aman-dreniny tamin'izay fa ay tao amin'ireo ray aman-dreniny no nisy an'izany oziny izany hoe tsy mahazo tokantrano sarabady sy ny sisa ary na dia efa pino azy na dia efa kristianina azy dia izay sarabady tsy mahavana tokantrano satria nahoana le oza tsy mila tabaka dia zao miteny ilay tovavy kely zany dia patera ny eritreritra fantatro ny olana misy amin'ray aman-dreninay fantatro ny olana misy amin'ireo fianakavianay fa zany ny eritreritra hoe satria efa pino a dia tsy andaran'izany itsony eritreritra ao zany fa raha zava-misy tsy miala zany ny ozina tsy tapaka raha tsy tapahana amin'ny anaran'i Jesosy raha tsy foanana amin'ny anaran'i Jesosy ny asany tsy miala zany ny fanaratsy raha tsy avoaka amin'ny anaran'i Jesosy sahirika amin'ny anaran'i Jesosy izy sy ny asany dia taorinan'izay moa nampahery azy aho ka be dia be mihitsy ny olon'Andriamanitra na ny kristianina no voafitaky ny eritreritany ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy miroso amin'izay dingana faharoa ianao tsy maintsy miroso amin'izay dingana faharoa ianao dia ny fanapahana ny ozina sy ny fandinana fanaratsy ary ny fanafoanana andro zavatra ratsy zay fanetiny teo aminao hatramin'izay ka hatramin'izao ry havana malalo tsy diso ny voalazan'ny baiboly fa ny olon'Andriamanitra rehetra ny olona tonga amin'i Jesosy dia natao hanana fiainana vaovao izy Korinthiana faharoa toko 5:1 koa misy olona ao amin'ny Kristy ao amin'ny Jesosy Kristy dia lasa olona vaovao izy lasa manana tantara vaovao izy lasa manana fiainana vaovao izy fa le tantarany ratsy teo aloha lasa daholo reny rehetra ireny zay ny voalazan'ny baiboly ary zay ny tena marina fa mandra-patoganao amin'izay nefa dia misy lalana maromaro tsy maintsy dinganina tsy maintsy diavinao ao anisan'izany ny fanapahana ny ozina sy ny fanliana fanaratsy no zany indrindra ry havana raha tsapanao fa mila fanampiana ianao amin'izao fotoana izao dia manasanao ampitiavana izahay tongava mamonjy fotoam-pivavahana izay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely satria izahay dia manokana fotoana anaovana vavaka fanafahana ny olona izay tonga ao ary na dia tsy misy fotoana spesialy ho amin'izany azy dia zavatra efa rivotra iainanay dia hoe ao anaty fotoam-pivavahana dia miasa ny herin'Andriamanitra manapaka ozina manafoana ny herin'ny fanaratsy ary manova tantaram-piainan'ny olona ratsy ho lasa tsara ary zany no ato matokanay manasanareo tompoko tongava io voasoratra io ny fandaram-potoana misy fidiriny indimy zahay fidirina voalohany amin'ny enora maraina fotoam-pivavahana amin'ny enora maraina fidirina faharoa amin'ny 7 ora maraina fotoam-pivavahana 7 ora maraina fidirina fahatelo amin'ny 10 ora maraina fotoam-pivavahana amin'ny 10 ora ary ny faefatra dia fidirana amin'ny 12 ora ary ny fadimy farany dia fidirana amin'ny 2 ora ka zay hitanao fa mety aminao no vonjehanao fa ankoatra zany afaka manatonana ianao afaka miresaka aminay ianao fa vonony zay anoro hevitra anao anoro lalana anao ary indrindrindrindra ny anao vavaka fanafahana ho anao ny filonay dia zao tsy maintsy mandresy anao tsy maintsy tafity anao ary tsy maintsy tafavoaka amin'ny sarotra indrindra anao ka lasa olona manana fiainana vaovao ny dera sy ny aja ary ny voninatrany dia totra ho an'Andriamanitra irery ihany matokony tombotsika fa hiasa izy raha sitrakareo dia andao hivavaka aritsika raha mety aminareo dia manaova vavaka manaova fandolia mandolia mihitsy anao fa hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia apetrao amin'ny fonao tananao raha marana anao dia raisa fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy miteny fanasitrananao dia tanteraka aminareo zany apetrao amin'ny fonao tananao na apetrao fatra misy marary ihany koa izany hivavaka tsika Tompoandriamanitra tsy to la izy hatrizay ka ho mandrakizay ianao no Andriamanitra tiana zanak'olombelona marina fa nanomboka tamin'ny fotoana nalavana Damaseva dia nitotona teto ambony tany ny ozina sy ny fanaratsy amin'ny karazana ary mandrakatretriny fa isaorany ny anao zay efa nanome vahaolana tsara indrindra
lomenao anay Jesosy Kristy zanakao ary natolotra ho faty teo ambony azo fijaliana mba mijenona ny fanahinay mba tsy ho very fa anana fiainana mandrakizay ary mba mijenona ihany koa ho afaka amin'ny herina ozina sy ny herin'ireo fanaratsy indrindra fa lay mpitondra sakana. Androany aza Andriamanitra dia maneho famindram-po lehibe amin'ny olona rehetra anao ko amin'ny anaran'i Jesosy mamindra-fo aminy anao Andriamanitra tapako ny ozina dia ny ozina mpanao sakana fohanako zavatra ratsy nety izany ozina mpanao sakana izany teo amin'ireo olona izay nandrehana zao afatra netiko izao didina fanaratsy dia ilay fanaratsy mpitondra sakana ihany koa miala amin'ny anaran'i Jesosy ary esoriko amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa tsy hoe hoanina ny zavatra ratsy efa nataony amin'ny anaran'i Jesosy mitondra teny mafaly aho mitondra teny soa tsara indrindra aho iova anana tantara vaovaony reo olona ireo ny aretina esorina amin'ny anaran'i Jesosy sitranina ny olona marary afako amin'ny herina aretina ny olona marary rehetra sotra Tompandriamanitra omena voninahitra ny anao anio ampitso ary mandrakizay amen. Zay zany fotoanantsika tamin'ity androandroany ity fa andeontsika mbola anao hira anankiray iarahantsika amin'ny tena tompo dia vitsahirizay dia farana tanteraka tompoko. Si ulana mama, itana ni
Sotra tompo anao zahay androany rapitso ary mandrika fivaniananay anao zahay kanompanao famezana voninahitry ny anaranao fisinay eto ambony tany ety Sotra Andriamanitra amen